Miraba tokola toko vavy miaraka amintsika amin'ity fandarana resabe androany azoma ty zany a dia ny fikambanana zanaky gasikara vonona mpandroso zay entiny voalohany a de docteur Vonitsoa Rafaralahy Malala mirabanao docteur Vonitsoa ary tonga soa eto amin'ity plateau ny MATV ty ianao androany hariva. Miaraba nareo MATV sy miaraba mpijery ihany. Izy ty moa tonakafona analakely ary de tena iresaka mihitsy isika mikasika iny satria efa mandeha ny candidature amin'ny resaka fifidianana filoham-pirenena raha hoe amin'ny 24 juillet tao koa ny dinika santatra nataon'ny FFKM ianareo nandray anjara atao anatin'izay ny fikambanana ziva raha tsy diso amindray zay miteny fotsiny a docteur Vonitsoa ahoana fijerinao ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao? Voalohany indrindra aloha dia miarahaba amin'ny mpiain'ny MATV manamafy miarahaba zay efa natao teo raha ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao zany dia atao hoe akondro mahi misy masaka sarotra lazaina mikavana. Akondro mahi misy masaka satria efa tapa-kevitra ny hiroso amin'ny fifidianana ny firenena ary efa mandeha miroso makany amin'izany amin'izao fotoana izao. Efa misy ireo candidature mirotsaka ary arahaba soa arahaba tsara ho an'izy ireo zay vonona hanao izany zavatra zany. Akondro mahi misy masaka ihany koa kanefa satria rehefa nirotsaka ireo candidature ireo dia sanganehana ihany ny vahoaka hoe hitondra amin'ny firenena ho aiza ity fifidianana ity, izao marina ve ny zavatra natenaina raha anisy ny 9 sy 2 arivo fitsitokotokona toy izao misy eto amin'ny firenena. Ary ireo kandida zay milatsaka dia hita fa olona zay nahazo toerana tao amin'ny fitondrana tetezamita ny akamaroany ary tsy de nanana toerana nanahoana loatra, tsy de mitondra loatra lay endriky ny tolona zay natenainy vahoaka. Fahatelo farany ny tranga indray ny hevitra vaovao zay nanoka ny FFKM. Zay zavatra telo zay zany ny zavatra misy amintsika amin'izao fotoana izao. Vonona anao fifidianana, misy fahadisom-panantenana eo amin'ny vahoaka ary misy tsirom-panantenana avy any amin'ny FFKM. Zay ny politika misy eto amintsika amin'izao fotoana. Inona le tsirom-panantenana avy amin'ny FFKM io? Ny tsirom-panantenana avy amin'ny FFKM dia zao. Raha ny tena marina zany teto amin'ity firenena ity dia nisy vahaolana no tadiavina. Raha tonga ny fanonganam-panjakana tamin'ny 9 sy 2 arivo dia noheverina fa ny vahaolana dia ny fampionana anareo olona efa nitondra teto amin'ny firenena mba hamme vahaolana maharitra ho an'ity firenena ity. Natao zany tany Maputo, napetraka ny Sonia fa tsy tanteraka dia nitady lalana hafa ny rehetra. Lalana hafa moa dia hitantsika ny zavatra niseho teto amin'ny firenena ireny dia nivezivezy eran'izao tontolo izao. Farany ny afara tamin'ny atao hoe ny izay tsy nahatonga ny ireo mpifanandrina roalahy tsy niresaka akory, tsy nisy resaka ny fanaovana falimanana sy Rajoelina fa le tany Seychelles reny nga tsy resaka reny izy resaka fa tsisy fanapahan-kevitra mivoaka. Atao hoe karazany tsy naomby zany zavatra rehetra zany zay niaraka tamin'ny Sadek, tsy naomby fa niditra tamin'ny plan B izy dia ny hoe fanakanana ny izy roalahy tsy hilatsaka. Zay sisa nataon'ny Sadek kanefany ny vahoaka dia mahita fa tsy afa-po. Tsy zay ny vahaolana ny tedavina, tsy zay mihitsy ny vahaolana ny tedavina fa hoe ho an'ny Madagasikara manontolo dia tokony hifarany eo ny lonilony, hifarany eo ny fifanenjehana fa isy zavatra iraisana hivoaka ho an'ny firenena, zavatra iraisana efa niaritra efa taona ihany dia tokony isy zavatra iraisana lalam-panorenana iraisana mba
ahazahoan'ny firenena milamina tsy misy lonolony intsony. Izay indrindra amin'izao fotoana izao no toy ny zavatra misy eto amin'ny firenena hoe ny FFKM ijoro anao ny fampiavahana fampiraisana an'izy efada. Zay zany no hitan'ny vahoaka fa hoe misy tsirom-panantenana hoe izy efada indray no avory zay izy efatra mirala mianaka zay zany zay no hita fa tsy efa se hoe ny taloha e nampirenena de mifandray izy efatra nefa nataony ny sadek sy ny ireo firenena lehibe reunion tany Afrika Atsimo tany de tany Mozambika tany ohatrany tsisy zavatra mivoaka ihany. Marina mihitsy zany efa nivoana zareo tany Maputo ary efa tokony fampifandraisana natao tany Maputo ary nataony sy ny hoe ifandray izy efada fa misy mitsivalana ane zay zavatra iny tsy ampy 4 tsy maina akory ny ravina ninanana de nivadika ny sasany tsy tanteraka zany zavatra zany kanefany izay ny tena tanjona raha ohatra ka tena tsy hiverimberina intsony ny krizy misy eto amin'ny firenetsika mba aharitra elaela 5 taona 3 taona zavatra ho ataotsika ary tsy hisy fandrosoana mihitsy eto amin'ity firenena ity raha tsy misy zavatra maharitra mipetraka eto amin'ny firenena satria tsy firenena mahantra akorytsika fa firenena be mpanakorotana be loatra ny mpanakorotana eto amin'ity firenena ity tsy misy ahafahana mivoatra mihitsy fa zay vita de rava zay vita de rava ka ny FFKM efa nanao fampiavanana sy efa nanao mitady vahaolana vao nanomboka ny crise tamin'ny 2009 fa hitatsika teny amin'ny le intsy teny Ambohimanambola de tsy naomboko izy tamin'izay fotoana izay de hitanareo ny zavatra anseho teny amin'ny episcopat reny tamin'ny 2009 zavatra tena tsisy ohatr'izany mihitsy zany na tonga ny disidisa kely teo amin'ny fiangonana FJKM sy ny katolika mihitsy ary tamin'izay ny am'izany inona mahasamy hafa ny FFKM tamin'izany eo sy le am'izao fotoana fa nefa to ohatrohatra ny zalahy ihany ny eo zany ndreo ihany ny tao afa-tsy ny eo amin'ny ny anglikana ihany angamba sy ny ihany ny luterana somary ny vakely FFKM ny eo inona mahasamy hafa le FFKM tamin'izany sy ny am'izao fotoana. Ny FFKM de ray aman-dreny ampanahy ary amin'ny malagasy de ny fanahy no ambony indrindra ray aman-dreny reo sahala amin'ny dada sy mama reo. Dada sy mama raha mitaizana ankizy de misy ihany ny reniny momba ny zanany ny dadany hikapoka ihany. Misy fotoana tsy hifanarahanao ny ray aman-dreny kanefany rehefa ela ny ela tena miamaditra ny ankizy tsy maintsy mandefitra ny anankiray ary zaho ny fireneny vahoaka rehetra de nahatsapa fa ny FFKM dia somary ny vahavà tao ao ny antony arak'izany volazako zany mety tsy nitovy ny hevitra kanefa ny diso de mijanona ho ray aman-dreny na ahoana ataotsika de ray aman-dreny ny FFKM ary voalohany faharoa manarakaraka an'izany ianao ray aman-dreny za ray aman-dreny misy fotoana na ahoana tianao atongavany taizanao ny zanaka ao fa misy fotoana tsy ahafahanao miditra mandamina andreo zaza reo mihitsy rehefa tena korotana tanteraka izy de tsy maintsy miandry ianao zay fotoana ahafahanao miditra malefaka ve ny tsy azo resahana ve ny roa zay vao afaka miditra ny FFKM. Ny FFKM dia tsy afaka nanao fanelanelana na araka ny fahalalako azy hatramin'izay satria matanjaka loatra le miady rehefa misy miady mako zany nampianaranay taloha aza manasara ka raha mbola le mafy be iny izy fa ianao indray ny voan'ny tontondro eo fa rehefa kosa fa manomboka malefaka malemy reraka dira am'izay manasaraka azy fa aza vela ifamono efa reraka sy livadavy izy zao zany fijerena tsy izy efa dany reraka fa ireo zay nilaza ho mpifaninana ho mpifanohitra teto amin'ity fireneny ity nanongana sy ny voaongana samy nilaza azy ho natanjaka ny eritreritra no tena tompony ny hery fa misy farany ihany zavatra rehetra amin'izao fotoana izao
no ny fahitana ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia mahita zay fa izao fotoana zao mihitsy no fotoana tokony araraotana andaminana ny firenena menimenina ny sadeka menimenina ny firaisambe afrikana menimenina ny firenena mitrambana fa zareo tsy nahita vahaolana tena tsy nahita vahaolana izy ary afa-baraka izy raha izao tsika no tafiditra amin'izany lalana zany ahitantsika vahaolana ampiaonan'ireo olona efatra ireo dia ho afa-baraka ny firaisambe iraisam-pirenena ka izany no mahatonga azy mitabataba amin'izao fotoana izao kanefa isika dia tsy anaiky kosa ny omeny zavatra tsy mahomby tsy mahomby eny io fifidianana io tsy ampiazan'le fifidianana dia zao fifidianana aloha mampiady tsy maintsy hiady rehefa vita ny fifidianana ifampitory ifanao ininona kanefany zay lany eo dia tsy maintsy ho lany le lany eo no anao lalam-panorenana le efa ifampiady ifampitoritory eo zay ny anao lalam-panorenana dia mety ve zay zavatra zay raha ohatra ka tena vahaolana amin'ny firenena tsy aleo ve le lalam-panorenana atao meloa am'izay tsy sahirana ntsony ny filoha zay tonga eo zany monsieur Davidson dia zao tsy manapaka anao am'izay lalam-panorenana zay satria resaka manko izay dia izao fanontaniana amin'ny olona satria anao moa zany miteny hoe tsy aleo ve zao misy olona koa aloha miteny hoe aleo mihitsy fifidianana fa ampy zay ny politika hoahoahoa resaka mbolina raha kotianao ngamba ny fivorena tamin'ity taona 2009 tya mbola tsy nivory ohatran'izany ny malagasy tsy fivorena aroa mitady vahaolana tsy aroa vokanoho eo ihany fa resaka amin'ny iverina amin'le lalam-panorenana ko docteur Vonso ty misy milaza manko hoe ny crise tamin'ny 2009 nge tsy resaka crise constitutionnelle hoe ovay io lalam-panorenana io fa resaka olona anankiroa hoe tsy mety ny fitondran'le monsieur Marc Ravalomanana dia tonga ny olona dia tonga i Andry Rajoelina nitarika izy dia hoe naongana zany dia naongana na tsy fantatra izy moa nametra am-pialana aloha ny zavatra hita amin'ny taratasy hoe ty fa meko miaramila ny fitondrana dia miaramila indray na ny Andry Rajoelina dia lasa milaza ohatrany hoe fanonganam-panjakana dia avy eo izy lasa i Marc Ravalomanana nandeha nakany Afrika Atsimo zany hoe resaka olona izy fa tsy resaka lalam-panorenana tamin'ny 2009 ka ahoana efa tonga aty amin'ny 2011 dia lasa 2013 dia lasa hoe aloha ny lalam-panorenana no jerevana aloha eny zany angamba mety marina zany fahitanao azy zany fa saingy zao le nanao ny tolona ny tsy nahavo raha nanao ny tolona ao azy zareo dia hoe ampiavana anao lalam-panorenana iraisana tsy isin'ny disadisa itsony zay niny nanaovany dinany teo amin'ny 13 mai nahita daholo ary naheny daholo nyvoaka rehetrarehetra hoe zany ny kabarina ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina teo amin'ny 13 mai hoe amory ny filoha zay efa nitora teto amin'ny fireneny ity mba hialana amin'ny disadisa dia anao lalam-panorenana averiko ngamba ny tantara raika amin'ny 790 hery velona avy dia nanao lalam-panorenana roso roa arivo Ravalomanana nanova lalam-panorenana nitondra lalam-panorenana izy zany amin'izao fotoana izao tsy manana lalam-panorenana le olona nytolona tsy manana izy tsy nahavita ninina mihitsy izy dia isika zany no ohatran'ny hoe misolo tena n'le tsy mety zany le ao io le amin'izao fotoana izao le lany tamin'ny 2010 io 2000 reny atao hoe unilatéralisme samy nafantatra an'izany tsika unilatéral zahay jiva dia nanao tsi zahay ary ny zavatra lazaiko anao ary nanao propagande zay tany amin'ny faritany Tomasiny iny angamba ny latsinay ny faranany ny iana nanao propagande tany zay tonga tany zay gaga le olona nga misy fifidianana inona tsy fantatra le olona kory misy fifidianana ka misy référendum hoe ay misy référendum zany ny atongavanareo eto zany ny atongavana eto amin'ny larbi zao fifidianana ay magaga ary vitsy ny olona mahalala zany tena tsy nahafantatra mihitsy ny vahoaka fa maka artiste amin'iny amoron-dalana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra iny dia iny ny avoaka fa any amin'ny faritra sasany tsy mahalala mihitsy hoe nisy fifidianana tonga tany zay vao hoe fa ahoana misy fifidianana inona hoe référendum zany ka iny lalam-panorenana iny
dia zao unilatéralisme manana ny fahefana koa zay tiako atao dia vitako daholy kanefa ny any vahoaka tsy manaiky ny lalam-pandorena ary tsy lalam-pandorena izy tompony azy tsy nahavita nampiatra azy fa mitrehana fotsiny hoe décret d'application alefa décret d'application fankalazana isa taony alefa jour férié fa inona mo nga nisy lalam-pandorena zany teo ary zao tsika alefa hanao fifidianana izy no mitarika an'le fifidianana tamin'ny raiky amby 20 hery velona nitarika an'le fifidianana tamin'ny 2002 nisy heriretor Marc Ravalomanana nitarika nanangana lalam-pandorena fa am'izao fotoana zao dia ny FFKM koa anisan'ny taom-badika ny rehetrarehetra tamin'ny 2002 ary izy ny tena anisan'ny nanosika ny fiakarany Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana aoka tsy anina ny tantara zay ary eny zany dia zany verina amin'ilay resaka ray aman-dreny sy zanaka teo amin'ny momba ny FFKM verina amin'ny ray aman-dreny sy zanaka ihany ny FFKM tsy afaka manohitra n'izaniza tsy manana basy izy fa hoe aiza ny mampilamina ray aman-dreniny rehefa miady ny zanaka ao dia hoe aiza ny fanapahan-kevitra ampilamina amin'ity zay ny rahanao fa ianao tsy afaka ilaza hoe la le ray anina indray no tamin'izany zany Marc Ravalomanana ny verina ampilamina amin'ny firenena Marc Ravalomanana ny verina ampilamina amin'ny firenena ary amin'izao fotoana zao izy efa da amin'izao fotoana zao izy efa da nefa takiny vahoaka hatramin'izay ny vahoaka mihitsy neny mitaky an'io hoe alao eo nareo efa da reo io tsy hoe ny FFKM tsy nahavita ny sadek sadek ny tsy nahavita ny zany fa raha mahavita ny zany ny FFKM inona ny olana tsy taoko zay olana fa zao ny tiako lazay misy zany isika zany ohatrany mieritreritra hoe ilamina tanteraka rehefa vita fifidianana zay ny olana tsy misy adevitra ma tsy hita ny firenena fa rehefa vita fifidianana io vo tena ho sahirana ny firenena tena ho sahirana ny mpitondra ohatra ray fotsiny ameko anao dradradradraina am'izao fotoana zao hoe rehefa vita ny fifidianana dia ho avy ny fanampiana iresa-pirenena marina zany fa nefa misy ny banque mondiale tsy hanoratoraka vola ty fa jerevana aloha valeur volanao am'izao fotoana zao de izy hoe io volanareo io ambany tsy io ny amerenanareo volanay fa ity ny to dévalue io volanareo ho dévaluenany io volantsika io ahotezitra any vahoaka rehefa avy eo 5 isanjato fa raha fa kely ny dévaluation tsika ary teraka fahasahiranana amin'ny vahoaka zany raha fanjakana tsy iraisan'ny vahoakany io heritaona ny de miongany satria isy zany dévaluation zany hiakatra ny essence hiakatra ny vidim-piainana dia raha ohatra raha filalampanorenana vaovao iveriko zany ohatra hoe tsy nisy fifidianana filoham-pirenena fa lasa nanao hoe lalam-panorenana vaovao tsika dia mety le izy tena hoe raitra tsara mihitsy le izy fa dia midika zany fa efa vita ve zay dia tsisy dévaluation izy ianao tsisy crise dévaluation fa hoe rehefa tenerana izy dia ekena fa teneranany hoe io zany nataotsika navotana amin'ny firenena dia miara-mirona ohatsy le hoe miara-mirona rikalalika rehefa miara-mirona le izy fa raha ny hevitro fotsiny ny lany hoe za lany filoham-pirenena dia zany efa fa manana mpanohitra koa etsy iny hoe mahazo amin'ny France amin'izao fotoana zao misy mpanohitra manararoatra n'le handicapy tsy maintsy zavatra tsy maintsy alanao ny vahaolana dia araraotin'le andanina hoe io zao io tsy mahay mitondra fa lana ny ohatr' zao fotsiny zany hoe mahazo frantsay niditra nanao frantsay aloha tsy azo atao fitaratra tsy azo atao fitaratra izy fa angalana lesona kosa niditra n'le lanym-bahoaka dia nanantanteraka n'lay faniriany vahoaka dia tonga ny pitsikera fa raha ohatra kosa ka tenerana hoe io ny lalam-panorenana atsika dia zao ny zavatra miandry atsika dia lany foana io lany foana io fa ny any atahorako zany ianao milaza hoe aza makana frantsay fa ny any atahorako dia zao ny frantsay ary efa navoaka misaky mahita mpanao gazety dia teneniko ty zavatra ty fa tsy avoaka amin'ny mpanao gazety fa ho avoakako aminao zao tamin'ny enina 1946 7 fevrier 7 telopolo 39 46 tsy nisy gouvernement mihitsy tao France
tsy nisy atoko politika mihitsy tao rava daholo nitsoka tany Angletera frantsay dia tonga ny 46 vitany ady de hoe andaotsika anangana gouvernement général de Gaulle anisany anangana an'le gouvernement de hoe andao ary anao assemblée constituante anao fifidianana zany nanantena tamin'izany fotoana zany fa hoe anana gouvernement matanjaka ohatran'izao nalefa ny fifidianana tsy nisy le nieritsereta général de Gaulle fa ho tiany vahoaka tsy nahatafavoaka n'in'iny fa parti communiste no lasa ambony indrindra 26% fotsiny de nanarakaraka azy angamba ny 20% na ohatran'izany teo hoe tsy mety ty ahoana 26% fotsiny no anaraka parti communiste koa am'izany de ahoana ny anaovana gouvernement fitondram-panjakana matanjaka am'izany de io général de Gaulle tsy mety io de alao andeha nalefa général de Gaulle namela-pialana tsy neditra izy nalefa lay fitondrana dia ny azy tam'izany régime parlementaire zany hoe ny parlement manondro ny premier ministre sy manala ny premier ministre dia inona ny zavatra an'seo zay premier ministre tonga eo de miongana telo volana de miongana herintaona farafahabeny ary tany amin'ny 20 sa 20 tany ny gouvernement tanisy mara-pahatonga ny 20 sy 700 ka zany ny efarany de zao niantso ny général de Gaulle hoe andaovinjeo amin'ny firenena de io zao général de Gaulle hoe tsy maintsy hanova lalam-panorenana raha izany tadiavinareo présidentiel fort zay lanio io constitution de miditra de keo andoha mpanao politika de alefaso ary lany zay na tonga ny 5e république français mbola velona eo hatramin'izao ka ny zavatra atahorako de hitovy am'izany koa ty misy atsika ty tsisy hivoaka tena matanjaka eo fa malemilemy daholo ary malemilemy mety ho sahirana araka le zavatra isy d'évaluation fiakaran'ny lasantsy eto ka izay mampatahotra de io zay hoe raha mba ohatra ndraiky ka asa tokony ho vitantsika izao alao atao teny zao ary manina raha le filoham-pirenena zay lany eo no manao azy sisy assemblée lany eo no manao an'izay ndesanao zay mety ene raha le filoham-pirenena lany eo manao azy raha ohatra izy ka lany amin'ny fomba matanjaka azonao raha lany matanjaka izy mba vita premier tour izy matanjaka zany mahazo 46% izy amin'ny anna manao deuxième tour mahazo 65% matanjaka zany fa ny atahorako 26 apina 13 apina 5 apina ka zany ve ny démocratie be miray gouvernement be miray eo izy ndray any olo retraretrako zay zay démocratie ako ny efefika eo masona anao zavatra teny vatsy tao daholo ndretraretra be miray tao daholo be miray amin'ny ady hevitra fa tsy miara-miasa fa iverinao fa gouvernement de consensus iny be miray ao daholo ndretraretra inona zavatra vita misy mbola tseoka zay mba tsy mampavita satria misy tsy tiaka fanontaniana tia fanontaniazako hoe raha izay zavatra zay ameo tsara hoe ahoana zany ny tokony zavatra raha amin'ny heritrao zany inona ny zavatra tokony atao meo nisy efada de afeo manao laram-panorenana vaovao zay vao manao fifidianana ahoana zavao tsara ny taiminina zay resanao zay raha ny zavatra atao zany ny efefika emy manao mondrindra premier ministre tsy maintsy bersika manana fahefana fena ary izy efa da ambanin'izay rehetrarehetra zay izy efa da mamoaka lalam-panorenana io lalam-panorenana io ekeny izy efa da de amena ny vahoaka ekeny vahoaka ave ekeny vahoaka io lalam-panorenana io dia io lalam-panorenana io no anaovana ny fifidianana de mahazo milatsaka vizy vada di andraso aloha io lalam-panorenana io no anome fientanam-po ny vahoaka malagasy rehetra entana zao ny tsisy zany fanentanana malagasy zany
zara raha mahafantatra ny olona any fa raha mba hoe ity re zavatra navotantsika ny firenentsika malagasy iraisa entana am'izay ny vahoaka malagasy ary za mino fa tsy isy tokona fifidianana oatran'io ao fa avy de firaisana lehibe voninahitra ho an'ny mavoaka malagasy anie zany zao koa zavatra tena hitako sadeka ihany andrasy aloha toizako aloha zay miresaka zay anao fa eny ary atao zay zavatra zay de zako hoe mba ahoana kosa ary amin'ny fieritreretanao nyretolona zay latsaka filoham-pirenena ny sasany tamindreo fa fahafantarana azy efa tamin'ny 2009 de efa nanomana ny filatsahany fidiana filoham-pirenena zany hoe fa nanao karazana hoe na tsara-bola raha nanao investissement politique et financier économique moral culturel nanomana an'ity de moa va le hoe filazana hoe ajanony io fa nareo zay manao filatsahana sany eo tsy sy dika anareo zany fa ty ny tena izy ty fa ny anareo tsy izy io ataonareo tsy milaza hoe zany fa ohatra hoe somary manao tsinitsinina andreo zay milatsaka mametraka ny fametrahany candidature am'izao atao zao mba mandinika ny raha-pirenena ohatranareo ihany izy ary matoa manao an'izay de miveny fa azo atao le fifidianana ahoana ny famalinao azay zao n'izy monsieur David so marina fa nisy candidat eto ny laza hatrany folo sy roa arivo fa sainy zao reny candidat reny eny tokony tady vahaolana hatram'izay raha ohatra hitondra le firenena ianao de tokony efa namoaka vahaolana izy hatram'izay hoe zao ny vahaolana amin'io e fa candidat izy milaza hoe zay latsaka de mijanona eo izy de manao asa hafa izy manao tsy fantatra hoe manao ministra izy de miasan'le ministra ny atao fa raha ohatra any amin'ny faritra hafa hoe efa nilaza afaka président de tokony efa navoakako tam'izany ny vahaolana hoe zany hoe mahavahaolana e mahavahaolana ka ity olany ty azy zao ny anaovako azy ty olany ty azy zao ny anaovako azy betsaka eto amintsika zao 3 sa 4 ny lasaka président inona moa vahaolana hitandreny am'izao fahoriana mahazo ny firenena zao nilaza vahaolana ve izy ireny tokony raha ohatra ianao milaza président ny république de mamaha ny zavatra sarotra eo amin'ny firenena de vahana foana fa tsy hoe za iandry amin'ny président ny république vo anao an'izao ka ianao milaza hoe tsy ho sahirana ve izy ireo na ireo afaka miandry izy salam'zay zay nataony firy volana tsy nanan'zay fa mandroso vahaolana ny olona de avalao vahaolana ny olona satria izy tsy manana vahaolana tsisy manana vahaolana any ireo tsisy manana vahaolana zany reo fa tonga eo a 100 andro de mahavita asa nitsy 100 andro de mahavita nitsy tonga eo iady amin'ny fahatrano zany rehetra zany nefa fantatra hatram'izay fa iza no nilaza hoe ty lalam-panorenana za izy iva de nilaza hoe ho any amin'ny 5e république tsika anao lalam-panorenana tsika fa tsisy mitondra lalam-panorenana mihitsy reo tsy fantatra angamba ireotrarehetra reo dia asa te daholy reo asa te daholy reo république fa angamba ny lalam-panorenana misasakisa aloha tsy asa te CTCST reo nandray volany CTCST matoa afaka miditra nisy vola bôjy tao matoa afaka miditra fa ivery tsara 250 millions aizany jereo tsara fa misasany mbola mikafiry hatram'izao mijanona ny fitondrana mbola mangalo manangona vola ihany aloha zany no candidatsika tsy mahatsapa mihitsy hoe nareo sao de malahelo avamalana kosa nareo tsy manana 250 millions izy zalako nareo tonga de manelelena eto zay aloha tsy manana sornay zay tsy manana fa fa naizany naty zany zay olo-pirenena volam-bahoaka sarasarana fotsiny mampalahelo ihany de avy eo anao mahazo vola de milatsaka candidat ka izany zavatra rehetrarehetra zany le taimina mbola tsy voateninao hoe amaza voatsara le calendrier zao natao de zao natao de zao natao de zao natao efa nilaza teo voalohany indrindra mamoaka lalam-panorenana izy efa da vity zay apetraka eo amin'ny vahoaka hoe ty lalam-panorenana tya iraisanay vita zay tsy miady tsony zahay efa ny famela de efa nanao an'ty lalam-panorenana ty ho atsika malagasy tsy misy ady tsony io tsy misy nininina tsony io fa io ny lalam-panorenana atsika dia raha misy ahitsinareo de ahitsio de mandray anjara ny vahoaka hoe zao de izy efa da mihitsy ny taona ny vahoaka malagasy hoe io
lalam-panorenana hitondrantsika ny firenentsika tsy edivantsika tsony jerevanao daholo momba ny zavatra rehetrarehetra momba ny tafika momba jerevanao daholo fa eto amintsika sarotra ampiasany zavatra hitan'izy efa da zay izy koa efa ny famela sy ny fankaty efa afaka mifehy ny olona rehetra ny olona rehetrarehetra koa de efa hoe itsika malagasy fihavanana no tsika andaotsika hanao an'ity zavatra anankiray ity mbola afaka mifamela ve Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina lasa ny amin'ny papa Andry Rajoelina zao nangataka famela-keloko angambany izy raha Ravalomanana filoha lefitry nifitsika eny maty antoka izy raha tsy mamela heloka am'izany maty antoka satria mivavabavaka foana fa ahoana izy ny tsy afaka hifamela heloka afaka tanteraka raha tsiraka koa tokony hifamela heloka Andriamatoa Zafy Albert tokony hifamela heloka ary tokony hifankaty ampisehoan'ireo am'izay fa mifankaty ny malagasy fankaty ny tsiraka amin'ny efa nangataka foana efa heritaona mihitsy tao anatin'ny heritaona hoe tokony isy fiaonan'izy efatra amindala mianaka mihitsy izy ny anisan'ny efa nitady an'izany efa ela ary nangataka an'izany kanefa moa zany tsy tanteraka mihitsy fa nandeha natao siniany sy feu de route de tsy niditra tao anatiny mihitsy ny mouvance ratsiraka tsy fantatra izy am'izao fotoana zao enao zany vita ny resaky ny fiefikahiny ny maloany amin'ny faritra zareo de to hiverina eto amin'ny herinandro angamy tanareo anao tatotra nieritreerinao ve ho tafita ve zay eritreritrareo zay izay tateza mihitsy zay ve fantany olona elava ve le teteza mihita sa io ihany io fa atao anatin'izay de amin'ny 24 juillet ny fifidianana référendum raha ohatra zay tediavinareo sa ahoana fandeha tsika ndi tsy maintsy misy teteza mihita anankiroa zay ny tokony tsy ampy ho le resaka eto amin'ny firenena fa tsy maintsy misy teteza mita anankiroa tsika na tytsika na tsy tytsika ny teza mita voalohany miala tamin'ny tolona 2024 faranana amin'ny fahalan'iny président république eo de manao passation Rajoelina sy Zelany eo zay teteza mita voalohany teteza mita faharoa miala avy eo amin'ny fametrahana ny rafitra rehetra ho amin'ny république fahadimy raha ohatra ka mifahadimy ka ny zavatra misy zany de hanafoezana an'io aza hanafoezana an'io aza satria avy dia lay teteza mita faharoa ny idiratsika amin'ny fametrahana lalam-panorenana avy hatrany mihitsy fametrahana lalam-panorenana avy hatrany mihitsy ihany no ataotsika fa tsy hiandro deuxième tour amin'ny septembre tsika fa avy de lalam-panorenana avy hatrany mifoy zany le teteza mita fa tsy mielava Rajoelina izy efa da mipetraka etsy tsika efa manomboka manao lalam-panorenana sady zay tsy raha ohatra ka le teteza mita teo aloha tsy ho vita amin'ity taona ity zany lalam-panorenana zany fa am'izao resaka FFKM am'izao de ho vita izy mety 24 juillet mety aorina kely zay de vita ny lalam-panorenana dia anomboka am'izay tsika amin'ity taona ity de mety tafapetraka daholo ny zavatra noho izany ny zava misy am'izao teteza mita zao dia tokony atrany de le teteza mita faharoa ny ataotsika zany hoe avy de anao lalam-panorenana le teteza mita voalohany mbola voany amin'ny octobre voanao passation amin'ny Rajoelina raha anao deuxième tour fa le teteza mita zay karakaraina am'izao fotoana zao avy de anao lalam-panorenana juillet président de république octobre novembre 2013 vita mazava nefa ny lalana am'izay fotoana zay firaisakina fientana malagasy tonga re amin'ny novembre décembre 2013 de tsy mety ty fa tena avy ndreo va aloha atao amin'ny janvier amin'ny avril 2014 ndray efa zatra miembotra malagasy tena fandehany monsieur Davidson miembotra ny firenena miembotra foana de hatramin'ny daty miembotra de zay le fazarana miembotra zany de resahana foana hoe décembre tsy fanaovana fifidianana fa orana za fa nanao be ny tanàna resaka fotsiny iny Andriamatoa Didier Ratsiraka iny nanao fifidianana décembre izy manao fifidianana satria nahoana ny lalana zay ataon'ny fokon'olona volana juillet de tsy orana décembre mihitsy manimba azy fa ny orana février vao misy orana manimba lalana fa ny décembre ny tsisy orana manimba lalana zany ny lalana atao volana juillet tsy simba mihitsy zany décembre zany tsy zany janvier zany fa eo am'le cyclone voalohany eo izy vo simba
ka io a ohatran'ny pli vava fotsiny hoe orana ny desambra fa azo atao tsara manao fifidianana desambra. teny farany fa lasalasa ihany fotoanatsika docteur Vontsy be dia be zavatra andresahanao teo teny farany ary ny mpanaraka ny fandarana resabe. Ny fanontaniana tsy napetraka eo angamba dia hoe ny firenena rehetra mandany le zavatra sadeky eto inona ny tokony ataotsika tanteraka n'io zavatra zay zavatra zay raha ohatra ka tianao tonga zany amin'io zavatra zay nresahana teo io iny tsy vita nresaka hoe FFKM ny anao azy fa izao tontolo zao mijery atsika zay ny zavatra mampalahelo eto amin'ity firenena malagasy ty ataon'ny olona ratsy tsika ataon'ny olona niny tsika ataon'ny olona ndry tsika le vahoaka tsy misy réaction mihitsy vahoaka malagasy agaga ny firaisambe efa atao zay atezitra nyreto vahoaka malagasy reto tsy mihetsika mihitsy tsy monsieur manifester mihitsy tsika hoe zao ny hevitry ny vahoaka amin'io zavatra fa de mangina fotsiny am'izao zany ka ty zavatra ty zany hoe fanaovana ny lalam-panorenana anafoezana ny zavatra tokony izy avy de lalam-panorenana ny diniantsika zao avy de manomboka tsika fa tsy andra deuxième tour any amin'ny octobre io zavatra io mba hahalalany zao tontolo zao azy de tsy maintsy misy manifestation tokony ataotsika manifestation ny idée fa tsy anongampanjakana akory raha tena tian'io zavatra io ny vahoaka malagasy mba ahitany zao tontolo zao azy de tsy maintsy misy etsika iny andalambe amorina vahoaka fa tsy andravana zavatra akory tsy andravana akory fa ahitany zao tontolo zao azy hoe reo vahoaka malagasy sahala amin'ny ataon'ny firenena maloso any mampiseho ny heviny ka izy tya tsy vitany resaka hoe zao fotsiny fa raha ohatra tena ty vahoaka de zao mba ampiseho an'izany itsika malagasy de zay hoe tsy mihetsika mihitsy na inona ataon'ny firaisambe ary zareo aza gaga hoe fa efa atao zay atezitra n'le vahoaka malagasy tsy misy réaction mihitsy avy any aminy ka ity zavatra ty zany raha tiana hita zao tontolo zao hoe io tsy afaka mahasakaratsika ne zany sadeky zany na iza raha ohatra ka vorotsika manana heritsika hoentina manatanteraka an'izany tsisy afaka manakana atsika zany fa ho afa baraka eran'izao tontolo zao azy izy ka izahay dia manatena ny fiaraha-mieta ny vahoaka malagasy mba hahatanteraka ny zavatra zay tsy vitany tanteka ny zavatra tanjotsika de ny apiray an'izy efa da ifandray tanana ifamela heloka ifankaty anao lalam-panorenana vaovao ka raha andeo am'izany tsika ahavita zavatra be no sadeka ahavita zavatra be ny union africaine sika raha mahavita an'izany zavatra zany kanefany alohan'ny anaovana an'izany de tsy maintsy mampiseho firaisakina aloha eny docteur Vontsy raha faralahy malala ao amin'ny fikambanana zanaky gasikara vonona mpandroso misaotra anao ny vahiny tamin'ity fandarana resabe ty androany zay dia mihintsika fa ny olona manaraka amin'ny fandarana rehetra andretrana any dia navoaray ny afatra ao sy ny fanazava-kevitra zay nataonao ary tenako dia mametraka veloma finaritra mandraparesaky indray tompo lahy sy tompo vavy.